Tsy mitsahatra manao ny asany ireo mpitandro ny filaminana izay miadidy ny famongorana ny zava-mahadomelona nisy ny tatitra avy amin'izy ireo araka izany. Teratany malagasy 30 taona sy teratany nigeriana 4 taona no voasambotry ny polisy miady amin'ny zava-mahadomelona ny talata teo. Voaroroy ho nanao trafikana kokaina izy ireo. Avy nividy kokaina amin'ny lanjenimpolo grama ilay teratany malagasy no nanondro ilay teratany nigeriana no mpamatsy zava-mahadomelona. Nahatratrarina kokaina amin'ny lanjenimpolo grama tokoa ity farany. Avy any Afrika Atsimo ireo kokaina ary saika amidy teto toerana ka mitetina 3 alina sy 2 ariary ny 1 grama. Samy niaiky ny eloka vitany izy roa lahy ka natolotra amin'ny fitsarana ny alarobia 9 Jolay 2024. Tratran'ny polisy teo am-pivarotana sy foanarongony ihany koa i Baina 30 taona ny talata teo teny mandeha lazakady fotsy. Nahatratrarina finosana arongony misa 370 izy. Olona avy any atsimo mpamatsy etanazy ary amidy 9 alina ariary ny 2 harona sachet ka amidy 10 ariary kosa ny 2 finosana. Lehilahy roa hafa 420 taona sy 320 taona ihany koa nitratra teo amin'ny foanarongony niaraka taminy. Natolotra amin'ny fitsarana ihany koa i Baina rehefa niaiky ny eloka vitany. Teny Masikara kosa dia tratran'ny polisy ny boribory tamin'ny fahatelo ny varotra arongony ihany koa i Emile 30 taona. Nahitana rarany 500 grama sy finosana misy 20 teny aminy. Tratrana nentaka teny Andravoahangy-tsena kosa ny tovolahy iray 70 taona monja. Samy niaiky ny eloka vitany moa izy roa ireo.